faritra maro eto Madagascar dia ahitana manga avokoa. Marina fa any amin'ny faritra avaratra andrefana sy any avaratra no tena betsaka azy. Nefa tsy azo diny tsy hita fa misy ihany koa eto ampovoantany ary toerana iondrana ny vokatra koa eto. Raha fitinina dia manerana ny Madagascar izy, any atsimo, any avaratra, any andrefana ary any ampovoantany. Ny tarehin'isa hita eto dia efa tamin'ny 770 fa ny tiana aseho amin'io dia ny vokatra amin'ny toerana voatanisa rehetra teo aloha dia manamafy fa mpamokatra manga i Madagascar. Maro dia maro ny karaza manga misy eto Madagascar. Misy 370 izy ireo ao amin'ny station de recherche Mangatsa Fofifa any Mahajanga io. 530 ny karazana no atsaraina ary 8 ny zanatany. Raha eo amin'ny 7 taonany ny karazana manga no atsaraina no manome voalohany, ny manga zanatany kosa dia eo amin'ny 5 taonany. Arakaraky ny karazany sy ny taonany ny vokatra omeny manga iray, fa mahatratra 50 kilao hatramin'ny 500 kilao isaky ny fototra sy isa-taona izany. Ny fahatezany dia 80 hatramin'ny 80 taona. Telo volana eo ihany no tsy ahitantsika manga eto Madagascar dia ny volana Mai, Jiona ary Jolay. Voankazo tsara ny manga ary hita aty amin'ny tany mafana, indrindra ireo karazana no atsaraina. Anisan'ny voankazo ahondrantsika any ivelany ny manga ary ny tsena amin'izany dia mbola malalaka. Betsaka ny manga maniry eny rehetreny, eny amin'ny sisin-dalana makany Mahajanga ohatra, any amin'ny faritra voalazantsika teo aloha fa mamokatra ary toa tsy misy tompony ny sasany amin'izy ireny. Mila fikarakarana sy fanaraha-maso akaiky toy ny volo rehetra izy ireny. Nahoana moa? Satria be dia be ny tombontsoa azo antenaina avy aminy. Koa entanina isika hikarakara ny fambolena manga efa misy ary amporosena amboly koa na dia eo an-tokotany azy. Inona avy moa izany tombontsoa azo avy amin'ny manga izany? Mitondra otrikaina betsaka sy maro karazana ary fibra ny manga. Faharoa, miaro ny tontolo iainana izy. Mamaka midina ny fakan'ny manga ary mety midina hatrany amin'ny 9 metatra izy. Noho izany dia mamatra tsara ao anaty tany izy. Misy faka hafa koa izay midina any amin'ny 2 metatra sy 20 any ambanin'ny tany, miainga avy amin'ny faka ety ambony ary mety mivelatra eo amin'ny 7 metatra miala ny fototra manga. Noho izany firafitry ny fakan'ny manga izany dia anisany manampy amin'ny fiarovana ny nofotany izy, tsy matahotra avokoa ny manga. Fahatelo, ny farany nefa ny lehibe indrindra dia maro ny karaza manga no atsaraina, misa eo amin'ny 530 eo ary 8 ny zanatany araky nefa voalaza teo aloha. Koa sarihana ary ny saintsika eto mba hiaraka hikajy izay efa misy ary ampitombo sy ampiely miaraka ireo karazana ireo fa anisan'ny Harem-Pirenena ireo.
karazana manga manokana ve? Eny, misy tokoa mba anamorana ny fitehirizana azy. Marihana aloha fa ny grefy sy ny karazana no hatsaraina dia eo amin'ny volana Août ka hatramin'ny avril eo no manome voa, ary ny zanatany kosa dia oktobra ka hatramin'ny febroary. Tsara rehefa mioty ny anasiana tahony kely eo amin'ny 2 cm mba hiarovana azy amin'ny ratra sy ny ditiny. Ahoana indray kosa ny fitehirizana azy? Saoma izy dia efa tsara raha ho tazana, izany hoe raha vao manomboka miova ny lokony. Tandremo tsisy ratra mba tsy hahatonga ny fahalovana. Atsoboy ao anaty rano mafana 5-20 degré mandritra ny 10 minitra mba hamonoana ny olatra na otrikaretina mety hita eo amin'ny hodiny. Dia ataovy amin'ny toerana mangatsiatsiaka. Amin'izay raha mbola tiana ho tehirizina ela, eo amin'ny 10 andro eo ny faharetany ny fitehirizana azy amin'izany. Fa raha avy dia hohanina kosa dia tsara sy be otrikaina kokoa izy raha tena masaka vao ho tazana, ary io dia azo tehirizina ao amin'ny faritra ambanin'ny vata fampangatsiahana eo amin'ny indray andro na 2 andro eo ny faharetan'ny fitehirizana azy amin'izany. Hitantsika teo aloha fa misy vitamine A sy C ny manga raha tsy hijery ny hafa isika. Inona indray no azonao lazaina mba hihinanana azy araka ny tokony ho izy? Raha atao ny fampitana ny manga amin'ny karaoty ohatra, satria samy ilay ao anatiny hoe voankazo sy legioma mavo sy maitso, dia hita fa ny manga no be vitamine A sy C. Raha ny vitamine C no resahana dia vitamine C entin'ny manga 100 gramma 2 dia mira amin'ny entin'ny voasary 100 gramma iray. Manga 100 gramma telo dia ampy tsara hitondra ny vitamine C ilain'ny vatan'olombelona iray ho amin'ny 2 andro, ary manga 4 kosa ho an'ny vehivavy be voka, na antsoina amin'ny teny baiko hoe apport nutritionnel conseillé. Marihana fa ny vitamine C hita ao amin'ny manga dia miena arakaraky ny mahamasaka azy. Raha ny vitamine A indray kosa dia mampitahintsika amin'ny karaoty. Ny vitamine A entin'ny manga dia toy izao: ny vitamine A entin'ny manga 100 gramma dia mira amin'ny vitamine A entin'ny karaoty 500 gramma. Eo amin'ny 100 na 100 gramma na 20 gramma eo arakaraky ny fahamasahany, dia ampy hitondra ny vitamine A ilain'ny olona iray ao anatin'ny 2 andro. Io ilay natsotsika teo ambony hoe apport nutritionnel conseillé. Marihana fa ny vitamine A ao amin'ny manga masaka iray dia mitombo arakaraky ny fitombony ny fahamasahany. Azo ampidirina tsara ao amin'ny fikarakarana nahandro ny manga. Ankoatra ireo voalazanao teo aloha ireo, mbola misy tombontsoa hafa koa ve entin'ny manga? Eny, misy tokoa raha ny lafin'ny fitsaboana no jerena. Ny voan'ny manga ohatra dia entina mitsabo sy miaro amin'ny gripa sy sery noho ny vitamine C betsaka hita ao aminy, ary koa manalava ny andro iainan'ny olona tratry ny homamiadana araky ny voalazan'ny docteur Linus Carl Pauline, physicien sy chimiste américain iray. Ny vitamine A indray dia miaro ny fahitan'ny maso. Noho ny vitamine maro karazana sy betsaka ary ny antioxydant hita ao amin'ny manga dia amporosiana isika hihinana azy. Régime tsara ho an'ny olona manena tena sy ny marary fo sy lalandrà koa izy. Mahatanora ny sela, mampiadana ny fahanterana. Manadio sy manatsara ny rà, ary ny fibra betsaka entiny kosa dia miaro amin'ny homamiadan'ny tsinaibe ary miantoka ny fahatsaran'ny fandevonankanina. Ny ravin'ny manga indray dia mahabe fivalanan-drano. Toy izao ny fikarakarana azy: ravina manga 10 grama atao anaty rano 2 litatra, ampangotrahana mandritra ny 10 minitra, saromana dia avela angatsiaka, dia sotroina ny 3 isan'andro 2 tasy. Ny ravin'ny manga ihany koa dia mampitsahatra ny fivalanana tsotra. Ravina manga tanora no ampiasaina amin'izany.
ny hoditry ny azony manga dia sasana madio tsara dia ampangotrahana dia azo ampiasaina tsara anadiovana fery ary dia manasitrana mampikatona ny fery aingana izany. Ny atin'ny vomanga zany hoe vakina ny vomanga dia misy atiny ao anatiny dia tontony iny dia fanafodikakana tsara koa satria miaro ny tontolo iainana, mitondra otrikaina, mitondra vahaolana maro ho an'ny fahasalamana, mahavoky, mampiditra vola. Fototra manga iray dia manome vomanga 300 kilao eo arakaraky ny fahaterany sy ny karazany. Izany hoe raha vaditsika vola ka atao hoe 10 ariary ny kilaon'ny manga iray dia mampiditra vola fanampiny ao an-tokantranontsika eo amin'ny 300,000 ariary eo. Lazaina ny tombony azo eo amin'ny ara-pahasalamana, ny lovavela ho an'ny taranaka sy ny tontolo iainana lovan'ny taranaka. Ary andao hiaraka ikajy ireo karazamanga efa misy eto amintsika misy 370 ary anaparitaka azy ireo manerana ny nosy ho an'ny malagasy rehetra sy ny taranantsika any aoriana. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatony ety amin'ny DRZV Ampandrianomby Antananarivo na koa miantso ny laharana manaraka izao.